Toy ihany ny fandaharantsika taranja fototra atletisme hiatrika ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara ny fédération manomboka amin'ny herinandro ho avy io mizara roa moa zany fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara izany ka ny sokajy zandriny no andeha voalohany ary herinandro aorianan'izay dia ny sokajy zokiny indray. Mizara roa ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja fototra atletisme. Ny 4 dimy ambin'ny folo ary ny 9 jona izao dia ireo sokajy zandry no hiatrika izany fananam-pirenena izany etsy amin'ny kianjana Alarobia. Herinandro aorianan'io ny 1 amby roapolo, 2 amby roapolo ary ny 3 amby roapolo jona dia ny sokajy jokony kosa indray no hiakatsehatra. Atleta miisa 500 eo no andrasana avy amin'ireo ligiparitra 10 ho an'ny sokajy zandriny. Atleta 300 eo kosa ho an'ny sokajy zokiny. Faly dia faly ikarakaranyio ary manantena fa andeha hizotra soamantsara ny championnat ny fahafananana era Madagasikara rehetrarehetra ity ary isy vokatsoa betsaka no entina anatrehana ny fifaninanana ny velany na eo amin'ny championnat d'Afrique io na ny tournoi CJSOI na Jeux de la francophonie indrindra moa championnat du monde fa io no tena fanampy ambony indrindra eto eran'izao tontolo izao amin'ny lafiny atletisme. Manao na reo ligue andray anjara ligue efa vonona be miantso isan'andro manontany ahoana zao efa vonona be mihitsy ny ligue ny atleta moa efa manao ezaka be mihitsy ho an'ny ligue n'Analamanga manokana. ligue n'Analamanga tena anisan'ny vonona eto indrindra moa eto ampitomety ve tsy vonona be izy ny tena anisan'ny vonona ny disadisa moa misy disadisa mbola eo aloha ny disadisa fa tsy maintsy atao zay aravina azy. Ahoana efa ny atleta mandray anjara zany ho an'ny Analamanga? Ny eto Analamanga ny atleta ny club zany tonga dia manao ny engagement avy hatrany eto anivon'ny fédération zay club rehetrarehetra zay niatrika faninanana zay nataon'ny fédération momba ho an'ny ligue n'Analamanga satria ligue zany fa ny faritra Analamanga efa tsy ligue fa faritra Analamanga. Ny fampiatranoana fandraisana an'ireo atleta reo ny fandraisana ny atleta dia atao amin'ny stade n'Alarobia zany misy efitra sy ny atsy amin'ny lycée technique no apetranona ny atleta dia ny fédération koa zany no mandray andraikitra zany ny fiapetranona sy ny fisakafoanan'ireo atleta sy ny entraîneur manaraka azy avy any faritra reo. Ny atleta comorienne atao hoe izy misy délégation comorienne zany ho avy atleta anankidimy sy entraîneur anankiroa entraîneur ana dirigeant zay ame endrika international kely any fananantsika amin'ity. Mandritra ity faninanana ity no ifatena ireo izay andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ireo faninanana iraisam-pirenena. Eo aloha ny lalaon'ny francophonie izay atao an'Nice amin'ny volana septambra, ny lalaon'ny CJSOI atsy amin'ny nosy lariny eo, ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny sokajy tanora ny Donetsk Ukraine amin'ny volana jolay. Isan'ny andraisantsika anjara ihany koa ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny sokajy rehetra izay atao any Moscou. Araka ny fantatra dia Elikame eo amin'ny décathlon sy Saolinirina Eliane eo amin'ny 3000 m steeple no isolo tenantsika amin'io faninanana io.